Fanmiaravana rehetra indray tonga somatsara ato amin'ny chaîne androany. Nisy publication zay napetrako tany amin'ny Facebook tany nanontany anareo hoe iza amireto no tianareo hita amin'ny tutoriel. Ito le sary zay napetrako tao. Sûr fa fantatrareo rehetra ity raha ohatra ka nandray anjara tamin'ny ilay commentaire nareo. Fa ito le sary zany dia mozisiko hoe ray, roa, telo, sa efatra, numéro 1, 2, 3, 4 no atao dia numéro 2 moa zany no betsaka mpifidy dia andrasonge fahasehoako anareo akaiky. Dia ity zany nivoaka numéro 2 raha izy eo amin'ny izy rery tao amin'ny Pinterest no nahitako le sary dia arak'izao hitanareo zao dia ity zany nivoakany tamin'ny nataoko. Mitovitovy le izy fa tena mitovitovy le izy mitovy fa tsy sala moa zany filazana azy zany hoe nataoko izay metimety amin'ny masoko zany le izy fa tsy tena natao hoe tena mitovy be amin'le izy akory. Dia ohatr'izao zany nivoakany raha akaikaizina kelikely nareo. Dia ity zany ilay fampianarana tutoriel dia raha ohatra ka mahaliana anao ity fampianarana ity sy mahafinaritra anao le loko izay nampiasaina dia manasa anao hijery hatramin'ny farany. Dia tsony mahazatra dia nanamboatsika anazy dia ny eye shadow primer dia ity iray ity dia tamin'ny ELF dia araka ny hitantsika ohatr'izao dia apetraka amin'ny odi-maso manontolo ilay izy dia apetraka amin'ny ambany maso ihany koa amin'ny sin'ny volomaso eo dia takosenina ny tanana sahala amin'izao. Dia ity palette of the Decay Naked One ity nampiasaintsika dia miloko virgin apetraka ambany volomaso izy io mba hampivoaka ny volomaso. Tsy ilay loko no tiana hivoaka fa ny volomaso. Half baked ny loko izay ho ampiasaintsika voaloha ampiasaina amin'ny odi-maso, trois quarts ny odi-maso no asiana anazy dia amin'ity brush somary manifinify ity no asiana anazy sahala amin'izao. Dia ireto loko ireto no ampiasaina faharoa ito marron be ito sy maintimainty dia apetaka amin'ilay toerana tinasiana loko teo aloha. Dia adiniko naseho anareo anazy fa mila an'ity sforce ity amin'ity loko ity satria mila atao précis tsara ilay izy. Dia nataoko eto moa zany dia manafangaro tsara ny sisin'ilay loko izay napetraka teo amin'ny brush madio. Dia ireto loko roa ireto indray afangarontsika ampiasaintsika eto anomean'ilay loko eo amin'ny sisiny eo ambony io dia afangaro tsara ohatr'izao na istampena tsara ohatr'izao ilay izy eo amin'ny creux no tena mahasiana anazy dia fafana amin'ilay brush madio iny ihany dia ampiana ny loko teo aloha raha tsy ampy sahala amin'izao dia ampiana tsikelikely ohatr'izao zany ilay izy. Rehefa vita dia izy eto ambany maso eto indray koa tsika dia apetraka indray ilay loko izay napetraka teo ambony ihany koa dia izay ilay ilaina ilay art primer dia brush somary matsokotsoko zany ny ametrahana anazy eo. Rehefa vita asorina ny scotch dia istampena na afangaro tsara ilay loko ety ambony dia fafana amin'ny coton tige raha ohatra ka misy mihoatra kely ilay izy satria ilaina mahitsy tsara. Dia hiditra amin'ny eyeliner tsika ampiasa ny cream eyeliner avy amin'ny ELF dia manisy an'ilay gel amin'ny volomaso mihitsy zany misy an'ny volomaso mihitsy zany no asiako anazy. Dia avy eo tsika ampiasa liquid eyeliner fa tsy liquid eyeliner. Dia ity zany no amenoko an'ilay banga ny elanelany eo amin'ny volomaso sy ny maso araka ny hitantsika eto. Dia avy any amin'ny L'Oréal izy ity. Dia avy eo dia ampiasa crayon mainty eo amin'ny masoko eo sy eo ambany volomasoko mba ho maintimainty tsara amin'ny masoko. Dia mampiasa an'ilay liquid eyeliner indray amin'ny masoko ambony dia ilay eyeliner amin'ny sisiny sahala amin'izao. Dia ampitovy kely amin'ilay sary ihany koa dia misy an'ilay somary matsokotsoko eto amin'ny sisin'ny maso iny. Dia tena ataoko mitovy be amin'ilay izy satria tsy mety amin'ny masoko fa matsokotsoko kely ihany dia mety. Dia ampiasa The Real Mascara avy amin'ny Benefit tsika dia sahala amin'izao fampiasana mascara avy any amin'ny fotony no miakatra. Dia tiako hatevitevina ny volomasoko eto dia mampiasa mascara anankiray hafa indray fa afaka mascara mitovy no ampiasainao mety daholo. Dia izay indray zany ny tutoriel na ny fampianarana androany ry zareo. Misaotra betsaka anareo nijery dia manaraka indray veloma daholo.
Ouais, hainareo efa eto nafinaritra anareo le vidéo teo omeo j'aime ary le vidéo raha nafinaritra anao e dia zarazarao amin'ny namana rehetra any a cliquez ao hoe partager dia raha ohatra ka mbola tsy nis'inscrire ianao na nisabone cliquez eto hoe s'abonner na s'inscrire dia amin'izay ianao tonga dia afaka mahita ny vidéo izay ho avy manaraka dia raha hijery ny vidéo teo aloha cliquez eto